rody be ny mpanohitra ny 3 sy 4 jolay izao ny fikaonan-doha nasionaly. Andro tsy fiasana fa andraisan-karama ambangivangony nahafantaran'ny olona ny androany. Fanovanam-pikambany gouvernemanta iza minisitra Dina Iala. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsidihako ny tokantranao amin'ity ariva ny talata 20 ny volana Jolay 2024 ity. Tonga sondra ianao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny finoana avy hatrany ary ny antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity miovaova isa-taona ny andro fankalazana ny fetin'ny sorona na ilay antsoina hoe Eidul Adha ho an'ireo mpino musulmana. Ho an'ny androany dia natokana andro tsy fiasana fa andraisan-karama ho antsika teto Madagasikara. Tena rehetra teny na antany mikasika izany fety izany. Ny nampana mpanao gazetinay Ravira Zafimaina ary Mateo Prince. Ny 12 Jolay teo no nivoaka ny taratasy avy tamin'ny mpitondra fanjakana fa natokana andro tsy fiasana fandraisan-karama ny androany ho fankalazana ny fetin'ireo musulman rehetra ho fahatsiarovana ny sorom-paminany. Ho an'ireo olon-tsotra ambangivanginy ihany no tena ahafantarana ny fety. Ho an'ireo mpiasa tena kosa mitony fitadiavana toy ny andavanandro. Mbola tsy tadidiko hoe fetin'ny inona na fetin'ny inona androany. Hoe fetin'ny musulmana. Ino fahafantaranao zany hoe fetin'ny musulmana? Firesaka fivavahana. Tsy miasa zay soka. Ny fahafantarako azy dia hoe fetin'ny islam. Injay aloha dia tsy fantako fa hoe fahafantarako fotsiny hoe fankalazana zareo amin'ilay hoe vita ramadanina moa sa ahoana. Raha amin'ny orinasa iasako aloha zao dia mijanona tsy miasa. Dia mijanona zao dia mipetrapetraka eto tanàna aloha. Orinasa misy anay moa orinasa vazaha ny ivelany fa malagasy ny betsaka ao anatiny. Zone France. Ramadan hono tso. Zay aloha no fahafantarako anazy. Ohatrany anay aloha zao asa tena dia hoe mitony asa andavanandro. Ohatrany hoe le miasa brosy ny an'ireny hono tsy miasa. Ohatrany anay fitadiavana ny azo androany hoanina androany ohatran'izay zany dia raha voatapaka dia tsy mety. Ireo mpiasa birao toy ny mpiasa mpanjakana moa tena tsy niasa. Ho an'ny hafa dia mitony fitadiavana isan'andro. Nisy ireo sekolina noho ny fampianarana, ireo mpivarotra manao ny asa ihany. Tsy lavina fa fanapahan-kevitra vao aingana ny fampidirana ny fihasilamana tety andro ka mila fotoana ny atao hoe temps d'adaptation saingy kosa anjaran'ny ministera tsirairay amin'izay ny mandrina tety andro mifanaraka amin'izay. Marina fa ny BEPC dia nalatsaka ao anatin'ny fihasilamana. Araka izany rehefa anekena kosa fa atao andro fihetsesana fa andraisan-karama dia tokony ajaina araka izay. Eo zay pejam-baovao izay hatrany dia notanterahana androany ny fetin'ny sorona ilay antsoina hoe Eidul Adha ho an'ireo mpino musulmana rehetra manerana izao tontolo izao ho fahatsiarovana ny soron'ireo mpaminany tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny manamarika izany ny fanaovana asa soa maro isan-karazany. Mbola Ravira Zafimaina sy Mateo Prince hatrany. Androany nankalazana ny fetin'ny sorona Eidul Adha ho an'ireo musulman rehetra manerana izao tontolo izao ho fahatsiarovana ny sorom-paminany. Miankina amin'ny tety andro kosa nefa ny daty hanatanterana izany. Hanao soa ny vatantenany izy ireo na zanany Ibrahim alayhisalam dia vonina, hanao soa ny zanakalahiny Ismail alayhisalam dia vonina, hanao ny soa ny vatantenany amin'ny noho ny didiny andriananahay. Noho zany amin'ny fahatsiarovana izany soana izany, izahay ireo musulman manao soa ny ireo biby fa ao anatiny ny lesona lehibe dia hoe isika rehetra dia tokony hovonina manao soana amin'ny lalan'ny andriananahay na inona na aona. Ary amin'izany fety izany araka ny fanabeazana islamika rehefa manao ireo soana izahay tsy manadino izahay ireo mpiarabelona amintsika sahirana. Noho izany rehefa manao izany soana izany izahay isan-taona mizara izany ho an'ny ireo mpiarabelona amintsika ireo olona sahirana ay tsy misy fanavahana amin'izany na ara-pivavahana na ala-bodokodritra na aona. Ireo olona manodidina ny faritra Andavamamba anaty azy faharoa no nisitraka ny fanampiana avy tamin'ny fikambanana musulmana Ahmadiyya eto Madagasikara. Anarivo no nisitraka izany teto Antananarivo, ankoatra ny tany Fianarantsoa, Manakara, Toliara ary any Melenaka. Tsy nisy nanavana na finoana inona fa ireo sahirana no tena nomena ny nofokena.
Ny pejiny sosialy indray isa dia maro amin'ireo mpivarotra amoron-dalana no mbola tsy tafiditra ao amin'ilay tsena vaovao etsy Behoririka amin'izao fotoana izao. Mbola saika eny amoron-dalana avokoa araka izany izy ireo no mivarotra raha toka efa nanomboka omaly ny fampidirana azy ireo ao anatin'ilay tsena vaovao etsy Behoririka. Javandriamaefa eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny tahirinena Ranarinirina. Ho an'ny omaly, mpivarotra misa 700 no efa nahazo toerana atao amin'ity tsena vaovao etsy Behoririka ity raha ny tatitra avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra. Tena ny toerana nefa izahay androany tsy nahita mpivarotra na dia iray aza tao anatin'ny tsena. Mbola saika teny amoron-dalana avokoa araka izany ireo mpivarotra no nivarotra androany. Nilaza izy ireo fa misy tsy fangaraharaha eo amin'ny fampidirana ireo mpivarotra anatin'ny tsena. Misy amin'ireto mpivarotra ireto tokoa mantsy no efa ela no nivarotra teo amin'ny manodidina. Kanefa tsy mba nisitraka toerana na dia kely fotsiny aza. Olana ihany koa anefa ny fahateren'ny toerana ao anatin'ny tsena hoy ireto mpivarotra ireto ka mampalaina azy ireo hitsofoka ao anatin'ny tsena. Nisy batsa zay zaraina dia efa nahazo batsa zay dia zay zao eo amin'ny 20 taona teo nivarotanay teto Behoririka varotra sakosy dia nefa ny namanay sasany tsy tafiditra, namanay sasany tafiditra. Ahoana moa ny ahafahanay hoe hiditra any nefa namanay sasany tsy tafiditra. Eo misy mpivarotra sakosy eo amin'ny 30 eo zay neto nefa ny eo amin'ny 5 angamba ny tafiditra rabe indrindra. Sisa zay nefa tsy tafiditra. Eo amin'ilay plasy indray nefa le plasy kely dia kely. Teo mandeha zao mifeo hoe zay hono tsy tia an'le plasy nefa zay nangalana le résidence sary iny tamin'ny voalohany be dia ny sasany ihany ny voatsa fa zay zao tsy anisan'le tsy voatsa. Ny ankamaroan'ny olona tety zany tsy voatsa nefa raha nisy ny fitarainana tamin'io efa ela hoe atao fivarotana ao foana misy ninona ao foana nefa mba mahagaganay zany hoe zay le fatra zay teo ndray ny tsy mahazo tsy misitsaka an'le izy. Ohatranay zany zao zay mbola tsy tafiditra ao anatin'le voantso dia zay zany mba mangataka amin'ny monsieur le maire hoe mba tokony mba samy hazo plasy daholo satria zay efa 10 taona maro koa no mivarotra tety dia malahelo zay raha ohatra hoe zay tsy tafiditra nefa ny namanay tafiditra ao any angatanay zany mba hiara ho ampidirina daholo mihitsy. Nahazo le tike zany zay fa le ana zany mbola tsy azo le akitsapaka hoe ato amin'ny plasinao na ato dia zay ty amin'ny Behoririka ty zany ao ambony daholo no mivarotra fa mpivarotra vaovao daholo ny anay hoe any ambany no mivarotra. Dia ohatrany tsy mety aminay zany le izy satria zay lasa any ambony be dia izy nividy etanana. Tokony zay priorité zany ao ambany mivarotra aloha ny tena marina. Misy ny karatra nomerika omena ireo mpivarotra ahafahany mivarotra ao anatin'ny tsena ary mpivarotra amoron-dalana misy 700 no kasaina ampidirina ao. Nanomboka tamin'ny taona 2024 no nahitana fiakarany ny tahan'ireo tsy anasa ka nampirongatra ny mpivarotra amoron-dalana teto amintsika. Tsy misy raha teo ny fanajariana ny tanàna Antananarivo. Mitombo isan'andro ny mponina ary mitombo toy izany ihany koa ny isan'ny mpivarotra amoron-dalana. Tsy maraka ny vidim-piainana mihitsy koa moa ny fidiram-bola isa-tokantrano. Mitombo isa ihany koa no ireo mpitsoponenana avy any ambanivohitra no ny antony maro samihafa. Na fananganana tsena vaovao aza tsy vahaolana raha izao no mitohy. Ny maika izao dia fanajariana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny maro anisa. Ny vaovao sosialy izay hatrany sy dia volana Jolay, RITRA azo hitana ny ranon'ny kopa amin'izao fotoana izao. Reny rano izay mamelona ankonana maro anefa araka ity fanadihadiana nataon'ny Jessica Miray sy Manora ndray malala ity. Ety amin'ny renirano kopa no misy anay amin'izao fotoana izao. Hitondrako aminao mahakasika ity fanadihadiana ity ho an'ny androany. RITRA tanteraka ny renirano kopa satria raha izao misy anay izao dia ety afovoan'ny renirano mihitsy no misy anay amin'izao fotoana izao nefa RITRA tanteraka izy izao. Io kely dia kely araka ny hitantsika amin'ny sary io sisa no tazana ety kopa RITRA tanteraka. Maro araka izany ny olana ateraka izay faharitany kopa izay satria raha ny fanadihadiana nataonay tety an-toerana ihany koa nahafantarana fa tsy fahita firy tao anatin'ny taona maro izany faharitany kopa izany volana Jolay sika izao. Maro araka izany ny olana ateraka ny faharitany kopa. Raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fikaraman'olona ety amin'ity renirano ity. Eo ny mpanasa lamba fa eo ihany koa ny mpampiampitany lakana. Ho arahantsika ato anatin'ny ity fanadihadiana ity ary ny mahakasika izay. Araka ny efa notanteriko taminao teo anisan'ny miaina
fahasahiranana ny mpanasa lamba ety amin'ny rendrano isan'izany izao i Bertine hoaratsika ny resadresaka ny arahana taminy tety amin'ny rendrano io mpanasa tsoa miena ve miena le olona le mividy rano nefa ohatran'ny anay tony olona tsy dia makaira dia tsy mahavidy rano zany satria tsy ampanasany olona tsony amin'ilay izy maloto le rano dia raha taloha zao manasa lamba ho an'olona firy dia zao lasa firy sisa ny sasany zao aloha ny anazy zao raha ohatsy ny anazy raha telo zay zao ny mijanona ny ole dia ny ena zany fidiram-bola miaina fa olona telo zao ny mijanona sady hery ny tena lamba dia ahoana ny fitadavam-bola amin'izany ena be zany ka hita tsony fa tsy kely ananana sisa ny finjarainy dia lamban'olona firy zany zao no natao androany roa eo amin'ny firy eo nisy 200 mahery dia eto amin'ny pirampiaina nasanao azy eto foana ny manaza fa za tsy mbo afaka mandeha any basay azy ny anazy zany ny tena fanasako lamba tsy manana fanahaza dia tsy maintsy maina ny anahy voateriny dia tsy maintsy eto foana ny manaza ahoana ny fahasahiranana teraka ty rendrano ritra be ty ka sahirana hoa satria nankarama raha miaina fa tsy misy karama zavatra kely dia kely sisa ny atao very sasaka zany fa ny tena maro raha taloha zany nahazo ohatrinona dia zao lasa ohatrinona sisa ny entiny raha ohatra hoe nahazo eo amin'ny ray alina taloha dia zao any amin'ny 5,000 na 4,000 sisa satria very sasaka le karama fa tsy fa inona ny antony hoe nahavery sasaka an'le karama azy tsy manome lamba ny olona satria maloto le rano dia tsy manome lamba izy anisan'ny miaina fahatyantoka toandro Bertina ihany koa i Joseph mpitondra lakana eto ikopa no asany efa ho enina taona izy izay no mitondra lakana teto miainatra amin'ny antsasany mihitsy ny fidiram-bola le izy nisy fialam-bidy be mihitsy le izy ka satria nao le amin'le rano ritra zao dia be da be koa le olona manintsinitsika olona koa moa efa tsy maro koa nefa tsy dia misy vola dia izy loha tsy dia ifahamezatsy ohatrinona zao netondrana olona ray e 200 hoe tsy niena nefa izay fa 200 izy indray aloha tsy ny dia raha taloha zao mety nitondra ohatrinona dia zao lasa ohatrinona sisa taloha 150 dia zao 60 ka izy niena tsasany be nisy zany dia nefa efa tiany asa dia tsy maintsy hoe miaina efa tsy maintsy miaina amin'ity foana aloha aly dia izy tsy hoe zay rery neto hoe za rery fa maromaro misy 5 zay ny ray miara-miasa aiza ny fanatanterahana ilay velirano asa miendrika ho an'ny rehetra marefo ny tontolo ny fampananana asa sy ny asa voakasika daholo ireo sehampiariana sy ny sehampamokarana rehetra izay ny antehera ny tontolo ny fampananana asa sy ny asa manjavozavo tanteraka ny ampitso eo amin'ny toekarena sosialy eto amintsika vaovao ny kolotsaina indray dia nibatany amboara tamin'ny fifananana Rising Reality Talent Award 2024 ifira solofony aina nanambara ity mpanakanto ity hafatanjon'izy ireo ny itetezany mozikan'izy ireo izao tontolo izao tombony ary tosika lehibe ho an'ny tarika noho izany raha ny voalaza ny fira solofony aina hatrany izao fandresena azon'izy ireo izao nanome toky ity mpanakanto ity fa hanome tsara indrindra ho an'ireo mpakafy azy. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly alatsinainy ny valim-pifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa tany Peroa nibatany fandresena atao anatin'izany i Pedro Castillo nanaiky ny fahareseny manoloana izany ity candidat mpifanandrina tamin'ny ity antsoina hoe Kero Fujimori ity mialy rarombana teo amin'ny rindran-tsary toky Ramarola. Resy Pedro Castillo tamin'ny isa 520 isanjato ny candidat populiste mpifanandrina taminy Kero Fujimori izay nahazo ny vato 770 faingo 720 isanjato nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tany Peroa iray volana mahery lasa izay. Bitotaly 327 alina ny vato nandavon'ity candidat raiky amin'ny 50 taona ity ny zanaka vavy ny filoham-pirenena tany Peroa teo aloha Alberto Fujimori. Malalatsinainy ariva no navoaka ny filohan'ny mpitsara nasionaly ny fifidianana na ny JNE any Peroa tamin'ny alalan'ny lanonana virtualy fohy ity valim-pifidianana ofisialy ity. Velom-pisaorana ireo manam-pahefana misahana ny fifidianana ao amin'ity firenena ity sy ireo mpanohana azy Pedro Castillo izay nanome toky ireo vahoaka fa hisokatra ho azy ireo.
tetsy ankilany nanaiky ny fahareseny manoloana ity kandida ity sy ireo vahoaka perovianina ary ny sehatra iraisam-pirenena kosa ny mpifanandrina taminy ikeko Fujimori. Ity farany izay nanontonona fisina osika tamin'ny fivoahan'ny valim-pifidianana vonjimaika nilaza sary ny fandresen'i Pedro Castillo ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo. Ekeko izy ny valim-pifidianana NIVOAKA satria no takiany lalàna sy ny LALAM-PANORENANA. Ninino fa hiaro izany. Nampahery ireo vahoaka perovianina tsy ho kivy ary ametraka fiarovana demokratika ihany koa ity kandida filoham-pirenena manindraindra ny resaka zon'olombelona ity. Raha tsy ahivina, efa niditra ponja vonjimaika nandritra ny 40 volana ity kandida ity ary mety ho voaheloka 30 taona tranomaizina noho ny resaka kolikoly nandritra ny fampelezan-keviny ho filoham-pirenena fihodinana faharoa tamin'ny taona 2012 sy ny taona 2012 izay tsy nahomby azany. Amin'ny fahavalo amby 20 ny volana Jolay ho avy izao moa no handray ny toerany amin'ny mahafiloham-pirenena azy Pedro Castillo. Ny pejim-baovao politika dia ho ataony sabotsy sy ny zoma ho avy izao ny FIKAONAN-DOHA nasionaly ho an'ny antoko-mpanohitra rehetra eto Madagasikara. Izany dia fomba ampahafantarana ny olon-drehetra sy anazavana azy fa ao anaty krizy maro sosana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manam-pirofo hatrany moa ny fanoherana fa tsy hijery fotsiny tsy fanajan'ireo tompon'andraikitra ny lalàna velona sy lalàna fototra misy eto amin'ny firenena. Ny Antsiprianzery eo amin'ny sary sy rindratsany Andry Rakotomalala. Araka ny fanambarana nataon'ny lehiben'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, ny filoha Marc Ravalomanana ny herinandro lasa teo dia roso amin'ny fanatanterahana ny FIKAONAN-DOHA nasionaly ny mpanohitra. Araka izany ho tanterahana etsy bypass izany hetsika lehibe izany ny 17 sy ny 14 Jolay ho avy izao araka ny nambarany RMDM androany tetsy Belair. Ny tanjona ao anatin'izany ny ikatsaka vaolana manoloana ny toetra rahanpirenena hoy ny fanazavana. Dia nandray fanapahan-kevitra lehibe ny RMDM fa hanao FIKAONAN-DOHA nasionaly mikasika ny raharaha misy eto amin'ny firenena ny 17 sy ny 14 ny volana Jolay ho avy izao. Ny toerana izay hanovana an'ilay FIKAONAN-DOHA dia eny amin'ny bypass. Ny espace mitondra ny anarana hoe RITRA ny anaran'ilay espace anaovana an'ilay FIKAONAN-DOHA. Marina fa tsy ho tonga nasionaly ilay FIKAONAN-DOHA izay atao raha tsy misy ny avy any amin'ny faritra. Dia ho asaina daholo izany ary ho mpandray anjara amin'izany ny faritra 20 izay misy eto Madagasikara. Reto avy ireo olona andray anjara amin'ilay FIKAONAN-DOHA: ny fiaraha-monipirenena, ny syndicat, ny olon-tsotra, ny ray aman-dreny ara-draza, ny ray aman-dreny ara-panahy, ny mpanao politika isan-karazany, indrindra fa ny FIKAONAN-DOHA eo tena hijerena nyreo mpanao politika tsy mitovy hevitra fitonam-panjakana. Ka na iza ireo mahita ny hevitra hoentina manarina ny firenena dia asaina avokoa mba hijery ny vahaolana izay hitantsika anarenana an'izao firenena malagasy izao. Ho an'ireo avy any amin'ny faritra dia manana fandaminana manokana amin'ity FIKAONAN-DOHA nasionaly ity. Misy ny fiantsonan'ireo rantsamangaika rehetra any amin'ny faritra 20 izay ho asaina ho tonga eto Antananarivo mba hiara ikondò satria raharaham-pirenena no resahana eto. Iaraha malala fa mbola tena ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana tokoa tsika ary dia narindra tanteraka amin'ny fanajanan'ireo fepetra indrindra fa mifamerana ny isan'ny mpandray anjara no nandaminana an'izany hiatrehana an'izany FIKAONAN-DOHA izany. Ka izany indrindra no nametrahana amin'ireo tompon'andraikitra isam-paritany isam-paritra ny ametra ny isan'ireo izay efa voalaza
any amin'ny fanambarana nataony amin'izareo tsirairay avy ny isan'ny olona tokony azon'izareo ampiakarina eto mba ahafahana manatanteraka an'izay fanajana n'izay fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy ho hajaina izay. Ny fandaminana rehetrarehetra moa zany mikasika ny fandraisana sy ny mombamomba ny kipitsipitsona anatanterana an'izany moa dia efa tafampita tanteraka any amin'ny tokony andraikitra isapatra sy ny aparitany koa dia manentana ary manantena ny fahatongavan'ireo solotena isaparitany amin'ny atrehana nyity FIKAONAN-DOHA izay ho tanterahana amin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo ny volana Jolay ho avy zao. Manasa ireo mpisehatra politika rehetra moa ny RMDM ao anatin'izany na ny antoko na ny vondrona na ny fiarahamonim-pirenena na sindika na ireo mpanao gazety na ireo vondron'olona tsy manaiky ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao ary ny olom-pirenena izay tsy mitovy hevitra izay mahatsapa fa vohitsakitsaka ny zo amakasiny. Fanana hevitra manoloana ny fitakiana ny alan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny amin'ny toerany noho ny antony maro ireo malagasy mpila ravinahitra any Frantsa sy La Réunion ny sabotsy lasa teo. Afaka nanao izany ankalalahana ireto malagasy ireto ary narovany mpitandro filaminana na dia tsy ankitsitsy sy mahitsy ny fanehoan-kevitra sy ny fitakiana nataon'ireo malagasy mpila ravinahitra ireo. Teboka misy 5 noho ny vohitra nandritra ny hetsika tany Paris teo amin'ny place de l'indépendance mialy raha ronombana teo amin'ny rindran-tsary ny toky raha marola. Nanao hetsika fidinina an-dalambe narovany mpitandro filaminana ireo malagasy mpila ravinahitra any Frantsa ny asabotsy lasa teo. Teo amin'ny place de l'indépendance tao Paris no nanaovan'izy ireo ny hetsika fitakiana izay nisina fitondrana sora-baventy sy fiventesana iram-pitolomana. Nivoatra tamin'izany hoe miala rajoelina, miala ny jadona, gouvernement dictateur. Teboka 5 moa no nivoatra nandritra ny hetsika. Voalohany, no marian'ireo mpanao fihetsiketsehana fa noho ny fisian'ny doublon no nahatonga ny firenena ny korosofahana ka mitarika izao tsy fahaiza mitantana izao. Faharoa, noho izay tsy fahaiza mitantana izay dia nisy ny fampiasana vola tsy amin'ny tokony ho izy ka nahatonga ny kere izay vakivava daholo na ny iraisam-pirenena aza. Fahatelo, nanamafy ireo malagasy mpila ravinahitra any Frantsa fa hiakatra amin'ny dingana avo kokoa ny diaspora satria no lavo ny fitsarana avo momba LALAM-PANORENANA na ny HCC ny fitoriana mikasika ny doublon nandritra ny fividiana filoham-pirenena taona 2024 ka tapitratra ny recours araka ny lalàna ao Madagasikara ka hiaingany any ivelany. Fahaefatra, mitaky ny mangarahara vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Pionko sy ny PAK mikasika ny olona ambony taona mpandosirina mba tsy ho tratra. Ny diaspora maneran-tany dia hiaraka isalahany hentsika sy hanafay araka ny lalàna izay olona manodina ny volam-bahoaka. Fahadimy, nahazoana lalana tsara ny hetsika ary ny polisy ny CRS dia niaro ireo zo fototra hanana ny mpanao fihetsiketsehana sao misy manakorotana. Nahaliana ny vahiny sy ny teratany frantsay, afrikanina, amariny mikasika ny kery any atsimo izay nambarany lehiben'ny UNICEF tamin'ireo haino manjery vahiny, BBC sy CNN. Naneo hevitra tsy akitsisy nanehoana mahitsy ny fitakiana ny alan'ny fanjakana ankehitriny amin'ny toerany moa ireo teratany malagasy mpila ravinahitra any Frantsa ireto. Fa ny fialany Andry Rajoelina eo amin'ny toerany sy ny fananganana REPOBLIKA FAHADIMY no vahaolana hamonjena ny firenena raha ny hevitra ireo malagasy mpitolona atsy amin'ny nosy La Réunion izay nanao hetsika MARA-MANONJA ny sabotsy 7 Jolay tao Saint-Pierre araka ny fanambarana izay navoaka ny ireto malagasy mpila ravinahitra ireto. Sosokevitra maro no naroson'izy ireo ao anatin'izany REPOBLIKA vaovao izany. Fanazavana. Miaraka antsika rehetra indray izay mpiara-pitolona aty La Réunion dia manao izao fanambarana manaraka izao. Miala rajoelina satria mandika ny lalàna velona rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, mampiatra ny jadona, managadra ny mpaneho hevitra sy ireo rehetra tsy mitovy hevitra aminy, mangalatra sy manodina ny volam-bahoaka, manao kolikoly, mananao foana
mandany vola amin'ny tsy misy dikany. Vara amin'ny 70 tapitrisa dolara no lany nanaovana ny Mahamasina, nefa 70 tapitrisa dolara no ilaina iadivana amin'ny Kerera. Tsy mahay mitantana, manao eraoera, mandany vola tamin'ny fanamboarana CVO kanefa tsy mandaitra akory. Mivarotra tany amin'ny vahiny amin'ny alalan'ny emergence. Tsy mitsahatra ny mandainga sy mamitaka vahoaka. Velo rano sy mifampanantenana apokato miisa 100 mahery tsy misy tanteraka. Manageja ny fahefanana ny mpanjakana rehetra. Miaro ny mpanao ratsy sahalan'ny afera SMMC, mitady hanome zo-pirenena ho an'ny vahiny. Mamono ny fampianarana amin'ny tsy fikarakarana ny mpampianatra ary mamono mahafaty ny mpianatra mitaky ny vatsim-pianarana. Sy ny sisa. Rehefa miala rajoelina dia izao no mety tombontsoa ho azon'ny vahoaka malagasy. Miverina amin'ny malagasy tanteraka i Madagasikara. Ny malagasy amin'izay no mahazo vahana fa tsy ny vahiny intsony. Afaka atao tsara ny ady amin'ny kolikoly. Tsy ny vola intsony no manjaka eo anivon'ny fitsarana sy amin'ny sehatra rehetra. Afaka manao hevitra ara-dalàna ny olom-pirenena rehetra. Mizotra tsara ny fitantanana ny harem-pirenena ka hisitraka ny tombontsoa rehetra ny maro anisa. Mangarahara ny vola azo sy ny fampiasana azy iadina amin'ny Kerera. Noho izany dia ny fialan'ny Andry Rajoelina ihany no vahaolana atavavoaka ny firenena. Manao izao tolo-kevitra izao zahay malagasy mpitolona eto amin'ny Nosy La Réunion. Miditra amin'ny Repoblika FAHADIMY i Madagasikara. Ao anatin'ny fananganana io Repoblika vaovao io no ananganana ny HCC tsy mitanila. Code électoral vaovao no atao. Fanavoazana lisy mpifidianana ary indrindra ny fitsarana ireo mpanjakana, nangala bato sy nanodikodimbola mpanjakana rehetra. Fifidianana eo anivon'ny fokotany mialohan'ny fifidianana mpitondra firenena vaovao no natao. Misokatra ny ady-hevitra. Eto am-pamaranana dia mankahery ireo mpitanindrazana rehetra mijaly ary indrindra ny any atsimo izay ianjadin'ny Kerera. Eto koa dia maneho fiseurana manokana sy fankasitrahana ireo mpitolona rehetra manerana. Mankahery anareo ekipa MARA-MANONJA any an-tanindrazana satria fantatray fa mafy tokoa ny sedra mahazo anareo. Mahereza hatrany fa marina tsy mba maty. Masina ny tanindrazana. Fa androany dia tena malo ny filazan'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny mpanolotsaina tanàna Ramatoa Clémence Raharnirina nambaran'ny mpitantana ny tanàna Mantsy Omaly efa misakana ny fampandrosoana ireo mpanolotsaina ny tanàna mijoro manohitra ny fandikan-dalàna izay ahitana ny avy amin'ny antoko Tima, ny antoko Komba ary Ramatoa Clémence Raharnirina. Ary itsika ato anatin'ity rindra-tsary ny Andry Rakotomalala ity ary ny antsipriany momba izay. Nampiatso mpanao gazety Omaly ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nivohitra tamin'izany fa misakana fampandrosoana ireo mpanolotsaina ny tanàna manohitra ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitantana ny tanàna. Namaly avy hatrany izany filazana izany moa i Clémence Raharnirina tamin'ity androany ity. Ny marimarina fa mitovy hevitra amiko ireo mpanolotsaina na ny Tima na ny Komba tsy mieritreritra na hivoinana oviana andeha nakatsakana misy fampandrosoana ny tanàna satria zahay koa ne dia nametraka na nometoky ny vahoaka mifidy anay ny amin'ny fampandrosoana ny tanàna fa rehefa misy kosa ny zavatra tsy manara-dalàna dia mazava loatra tsy maintsy zahay mijoro dia nefany amin'ny lafindray ny be ny tanàna te hanao an'izay saim-patany ary manampy anazy miray tsy kombakomba amin'ny amin'izany ny PCM dia te hanao an'izay saim-patany sy te hanao an'izay metimety amin'ny fisainany dia nefany tsy afaka miala amin'ny fanajana ny lalàna nefa dia zahay zany le garant an'izay fanajana ny lalàna izay rehefa anivon'ny filan-kevitra munisipaly dia tsy zakany be ny tanàna satria zay le eo le mipetraka le hoe tsy manana ny maro anisy izy ahafahany manao an'izay tanin'ny kibony zay. Zay ny tena fototry ny olana ao anatin'io filan-kevitra munisipaly io. Le olana tsisy an'izany hoe izahay mpanolotsaina dia manao ny sakana tsy ahafahana mampandroso satria raha nisy lahadinika ataontsika hoe mety miteniteny foana fa tsy tadidiko tsenjery ny tantotanisa raha nisy lahadinika 20 tao ny 70 lany daholo. Inona ny antony? Vote secret. Mandeha ihany koa ny feo ankehitriny fa misy mitady ny fomba rehetra anesorana ireo ny bofidy misy 20 mivondrona izay manohitra ny tsirariny sy fandikan-dalàna eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra.
ireo 20 ireo dia vondronana ny mpanorotsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany Antokotim, ny Komba ary Clémence Rarinirina. Tsy manana ny maro anisany be ny tanàna dia tsy maintsy manao any fomba rehetrarehetra izy mba azahoany ny fankatoavany filan-kevitra ary tafiditra ao anatiny izay azahoana izay fankatoavany filan-kevitra izay ny fanaovana an'ilay vote secret. Mazava ho azy fa misy ambadimbadika ao, za tsy teny hoe inona, fa misy ambadimbadika ao matoa atao vote secret ary tia ny zavatra tena matsikaiky tamin'ny fotoana tsy nanatrehana an'ilay fivoriana noho ny tsy fanarahan-dalàna izay nataon'izy ireo ny 20 Jona dia zareo tao ihany no miresaka aminay mpanolontsaina hoe rehefa tsy teo izahay dia natao tsangatanana ny voty. Zay zany dia efa proof hoe misy tsy fahatokisantena eo anivon'ny mpanatanteraka miara-miasa amin'ireo filoha amin'ny filan-kevitra sy mipromaritra ireo. Ratsaivina dia anisany miady mafy amin'ny fampanjakana ny fanarahan-dalàna eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra moa ireto mpanolontsaina an-tanàna 20 ireto. Fahabe loatra ireo tsy fanarahan-dalàna mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny firazavana nentin'ireo mpandray anjara atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Eo ihany koa ny fanaovana anjorom-bala, ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka ary indrindra ny tsy mbola fahafehezana ny lafiny ara-pandriam-pahalemana manerana any Madagasikara. Ka isan'ny voakasika izany ny distrikta Namparafaravola araka ny voalaza sy fanazavana ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Lambitso velositraka teo amin'ny rindra-tsary ny toky Ramarola. Ilaina ny fanatanjahantena saingy rehefa tafahoatra loatra ny fanamboarana kianja etsero izay tsy avoky akory ny vahoaka dia lasa mikatso ny fampandrosoana. Azo atao ny manamafy bebe kokoa ny lafin'ny fambolena mba hamokatra ho an'ny mponina sy ny azon'ny tantsaha tombony toy izay mandany vola amin'ny tsy lahara-pahamehana akory raha ny fanazavana. Raha jerena ny olona ny olona reto Madagasikara nretretra na any amin'ny hopitaly na aiza tsy manam-bola nona inona nona tsy ampy ny famokarana tsy ampy nretretra fa nazavako maro inona nahatonga lisy ka inona na mahain'le fanjakana ankehitriny dia zavatra le lazany hoe le manaitaitra be sy le coup de luxe ny lazany le jirojiro io no amin'ny tany an'le voaka satria le voaka fanoana tsy kantsakansakely dia le maro anisa mako fanoana tena le faible fa 90% dia fitahantsely amin'io fa le olona malala tsara sy afaka misaina ohatratsika aloha tsy azony dia sombo manaitra azy zao ka zatotra an'izany ka hoetiko zao voalohany indrindra tsy hoe mitabataba zay eto na inona ny sovena n'le anoanana inona ny zavatra tokony amokarana mba avoky an'le olona teletere mampentra raha za tompoko dia atsanina kely aloha. Ny lafin'ny fandriampahalemana no mila ezaka goavana manerana ny Madagasikara miariary zany any amin'ny distrikta Namparafaravola iny. Miatraika any amin'ny lafin'ny famokarana izany ary mampikaikaika ireo mponina izay lasibatra voalohany hoy ny fanazavana. Satria vao nanomboka omaly ny taranja malagasy ny antombony dia mandra-pahatonga ny amin'ny lakamisy ny BETSAKA dia mampahery anareo rehetra mpianatra izay manao lazadina BPC zany ka dia mikasika ny distrikta Namparafaravola resaka tsy fandriampahalemana magaga tena zavatra misy ao anatin'ny distrikta Namparafaravola satria mizara anankitelo mazava mihitsy ny endrika le tsy fandriampahalemana. Endrika tsy fandriampahalemana voalohany dia resaka kidnapping. Ny omby mpiandro omby any Atsaha dia alain'ireo mpanao kidnapping reo dia tsy maintsy mitady vola zany zareo hatrany amin'ny 50 millions d'ariary. Iza no mitady vola? Le mpanao kidnapping amin'le patron. Hoe raha tsy manome an'izay nareo dia tsy averina le ny omby sy le olona mpiandro zany raofiny any daholo. Le omby ajanony eo fa le olona ny olona no alaina no entiny faharoa dia le kidnapping fantatra zareo satria fotoana ao anaty miakabokatra amin'izao fotoana zao miakatra amin'ny vary zao miakatra amin'ny vary zao dia zay rehetra olona manana vary karaha vao mandeha any dia kidnapping-njareo indrindrandrindra any amin'ny commune rurale Morarano Koromany izay anisan'ny sopotro mo Madagasikara moa amina resaka vary dia tena mitady olona hoe atao kidnapping mihitsy zany reo mpandroba reo ary io dia tena réseau anankiray mihitsy na manana omby zany na manambary dia tratran'izay kidnapping zay. Ny faharoa
dia mikasika n'ireo mpanana vary satria ao anatin'ny fikirakirana le vary zany ny andro zao dia zay olona mpividy vary na opérateur mikirakira ny resaka vary dia tena vonondro zareo foaty mihitsy. Efa mikatsaka sahady ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny fitondrana misy ankehitriny raha ny fandehandrara misy ankehitriny no asindresaka ary miariary eo amin'ny lafiny rehetra izany izay saika miendrika ho fampielezan-kevitra avokoa isaky ny manangana sy mitokana fotodrafitrasa indrindraindrindra. Fateboka lehibe tsy latsaky ny telo no velabelaarina tao anatin'ny fandaranadinika tamin'ny omaly teo ny firesara ny kongresy karakarainy antoko-panohitra fa no velabelaarina tao anatin'ny fandarana ihany koa ny mikasika ny fitantanana ny raharam-pirenena sy ny olana sedrendrekere any atsimo mialy raharombana sy toky raha marolahy. Raha nandefatsikera mikasika ny fitantanana andrarahanam-pirenena teo anivony antoko-panohitra hatramin'izay dia nametraka tanjona tokana dia nanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny ampandrosoana ny firenena. Nosoketana mpanonga-panjakana sy mpanakorotana hatrany anefa izy ireo raha naneho ny zava-misy marina eto amin'ny firenena. No irairaina mihitsy aza fa mitady seza. Raha nametraka ny vondrona panorama fa misy fampirarahana vao miditra amin'ny resaka fiaraha-mitantana izy ireo mitazona ny teniny hatramin'ny farany dia nijanona ho mpanohitra kosa amin'ny RMDM. Izy tsy ny teny hoe andeha hiara hitantana amin'izao fitondram-panjakana zao amin'izao fotsiny fa nametraka condition izy mazava ny condition na fepetranapetran hoe raha tsy misy ny fifanarahana politika dia tsy hiara hitantana na hiara hiasa amin'izao fitondram-panjakana zao izy. Fa raha misy kosa ny fifanarahana politika zay ny fekevitry zareo dia hiara hitantana amin'ny fanjakana izy. Ny fotokevitry ny RMDM dia mazava hatrany am-boalohany ka hatramin'izao fa tsy hiara hitantana na hiara hiasa amin'izao fitondram-panjakana na zao rezimy efa toherina zao. Ny resaka ny vonina tsy misy fahataperany mahazo ireo pretendrazana ny atsimo ihany koa ity mpanao politika ity. Ankoatra ny ahitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo, mianao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ireo mponina ireo. Raha ny zava-misy any an-toerana nefa dia atao tsy tafiditra ao anatin'ny vinanasan'ny fitondram-panjakana ny fitsinjovana sy ny famahana ny olan'izy ireo. Mafy loatra ny fiantraikana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra. Tena mafy. Ny kely ananan'ny olona apelatanany eo lasa ary ny Jolay mandalo mamono tsy mba hoe maka fotsiny fa tena mamono mba jerevony any antsimo mba ampidiro ao anatin'ny nofonareo fa be ny omby efa very be ny olona efa maty ka maninona reny mba tsy hitany drone tsy hitanareo zay mpaninofo mahita fahitana mba miangavy re mba ampidiro ao anatin'izay programanareo zay na hihitany radaranareo fa mijaly loatra ny any antsimo. Tsika eto Antananarivo ary akaiky ny fitondram-panjakana sahirana vidim-bary eto Antananarivo eretrereta fa ny vidim-bary any atsimo otrina izy efa tsy manana na ny kely ananany koa zavatra mbola vidiny lafo. Ankoatra ny resaka kongresy karakarain'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny lafin'ny fanoherana amin'ny ankapobeny dia mbola nao mafitsy ny mpanao politika ity tao anatin'ny fandarana dinika omaly io ihany koa fa tsy manana eritreritra ny hanonga-panjakana mihitsy izy ireo. Fanadiham-pen'ny resaka tatoato fa mikasika ny fanavaram-pikambana anatin'ny gouvernemanta raha ny olom-pirenena ary no nanontaniany namana mpanao gazety Jessica Miray sy Manorandria Malala dia iza minisitra tiana hiala ary inona no antony fanaitatiana. Mitsinjara mazava tsara ny asa mandrafitra ny fanjakana sy ny fitondrana, misy ny mpanao lalàna ary misy ihany koa ny mpanatanteraka. Ity farany dia mianga avy amin'ny filoham-pirenena ary ny mpikambany gouvernemanta, izany hoe ny prime ministre sy ny ministra mandrafitra azy. Amin'ny maha-panatanteraka azy dia izy ireo no tompon'antoka amin'ny fanatanterahana ny politika ny fitondrana. Raha misy ny tsy fanatanterahana araka izany dia izy ireo ihany koa no tompon'antoka mazava ho azy. Tsy azo lavina, miaina anaty krizy ny firenena amin'izao. Izy ary ny ministra tianareo hiala, inona ihany koa no mety ho antony? Misy ny fahasalamana zao aloha no azoko hoe tsy dia anina firy. Tokony ezakekely izany. Satria nahoana ny tenenana izany? Satria mahatonga anay misy fahasalamana
le aretina mila miezaka izy zany maminetana an'le vahoaka satria tsy ampy zany le fatanana an'le vahoaka eto amin'ny firenena misy ny fananana tany zany ny tokony ezaka kely sy lasa pisavorivory ny vahoaka momba an'le lasa vahiny ny tany lasa enjakenzana zany lasa manakorotana zany le vahiny zany tena marina reny zany eritreretanao hoe tsy mahavita tena tokony ezaka tena mafy be zany mba hampilamina an'le vahoaka satria io foana zany lasa vaovao hita an'le vahoaka io foana titre miainga amin'le vahoaka zany ho ana manokana zany satria ny anay resaka fitaterana moa ny ataonay teny dia miainga miatraika amin'ny resaka kapoakana mihitsy zany tena tiana jerena raha ho ana manokana dia le ministre ny fitaterana zany no tokony jerena satria tsy dia mijery an'le resaka fitaterana raha milafiny ray satria tsy voatery mihitsy zany zay amin'ny ohatranay taxi manokana zany no tiako tenenina aloha fa ny ankoatran'izay tsy malala satria ny anay dia miditra amin'ity resaka fitaterana ity daholo ny rehetrarehetra hatramin'ny bisikileta moto ny mazda ny express tsy misy fanaraha-masy manokana zany lizy hoe tiany andraikitry ny taxi dia apetraka lizy hoe tiany any taxi dia tiany any express ohatra dia mitatitra entana tokony anjaran'ireny zay zany zany raha tsy voajeren'le ministre ny tena mana ho ana manokana zay fanatsafa le anarana sy dia tsandotsandoko loatra sy zany manaraka vaovao fanisan'andro eny efa zay tokotokony tsy mahavita azy koa zany hoe tsy tokony hovaina mba eritreretanao hoe tsy mahavita azy sika zany lisa ny azo zao na fieritreritako zao aloha zao nasana amiko manokana ny le ministre ny inona zany izy ty social bahoaka zay zany tsy dia raha amiko manokana ao ma tsy dia tena mahavita azy satria nahoana ianao no tena zay ka ny arak'izay mahasosialy bahoaka anazy zay zany a vahoaka majinika betsaka eto amin'ny tanàna nefa tsy dia misy akjery loatra zany le sosialy bahoaka dia lasa midangana vidim-piaina sahirana daholo vahoaka rehetra tsara ny mampahafantatra fa nandritra ny nanaovana ity fanadihadiana ity saika tsy nahafantatra ministra avokoa ireo nanontaniana tombana mahakasika ny fampandrosoana no nanehoan'izy ireo hevitra dia zay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary aza tonoana ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa ny famerenana ny fandarana aona marina ary ny oronan-tsary atodry ny MBS ho anao amin'ity arina ity dia mitondra lohateny hoe Violast Action Hero zay laloviny Arnold manasanao raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS ny sampana fampalalam-bavao kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafantenako ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko